Noël de la Charité io no lohahevitra hitondran'ny mpianatra sy ny mpanabe ho anivon'ny sekoly UFSM Mandravoangy ny hetsika hanamariana ny fankalazana ny Krismasy. Maro samihafa ihany koa ny fandaharam-potoana ny tanterahana teo anivon'izany sekoly zany. Taorian'ny antsakira fiderana sy fanomezana isan-karazany natolotra ny mpianatra sy ny mpanabe ao amin'ny UFSM ny herinandro lasa teo ho an'ireo olona sahirana tetsy amin'ny Ekara Faravohitra dia ireo zokiolona sy ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana ara-pivelomana ao amin'ny fokontany Andravoangy misy ny sekoly indray no nitoloran'izy ireo fanomezana sakafo isan-karazany toy ny paty, ny biscuit, chocolat, androany maraina tao tokotanin'ny sekoly. Toy ny fanao isan-taona zany eto anivon'ny UFSM dia misy ny fizarana zavatra ho an'ireo olona izay efa nahazo taona zany sy ny zaza madinika eto anivon'ny UFSM zany hoe ny taona manodidina ny sekoly zany dia ireo fanomezan'ireo dia avy amin'ny mpianatra madidio zany dia midika fa mpianatra eto aminay dia zarina anototra zany hoe izay ambiamby ananan'ny mpianatra zany dia atolotra ho an'ireo olona ny angarany vitana manodidina. Tsy adino koa rehefa izay teny amin'ny Ekara Faravohitra dia efa nizara tamin'ireo olona marobe ny fanomezana toy izao fa anjarany eto amin'ny manodidina sy ny fokotany zany no hozarainay androany. Tsy adinonay ihany koa fa ny fanomezana izay atolotra eto dia fanomezana izay amin'ny fo madio daholo no anaovan'ny mpianatra azy zany dia midika fa zarina dian'izao mpianatra hanome ireo zavatra rehetrarehetra izay ananany sy izay fony. Ira nataon'ny mpanabe rehetra ao amin'ny UFSM no nanokafana ny fotoana narahany lahateny firaritsoany rehetra amin'izao fetin'ny Krismasy faran'ny taona izao nataon'ny talen'ny sekoly Razafimanasoa Eliana sy ny solotenan'ny zokiolona. Korana niarana tamin'ireo ankizy sahirana no nanohizana ny fotoana ka nitanjona dia nifiarahan'ny faly amin'izao vanim-potoanan'ny fety izao. Tsy ahivina fa ireo mpianatra 500 eo amin'ny kilasy fahenina hatramin'ny terminal ao amin'ny UFSM nanao ezaka nahazoana izao fanomezana izao.